Fety tokoa ny andro ka dia nanatanteraka hetsika ho fizarana hafalian'ny Noely ny akanjo fitahiana omaly. Ankizy hatrany amin'ny 5,telopolo no niaran'ny fety teny mahatony teny sy tao anatin'izay fankalazana ny fety Noely izay. Efa fanaon'ny akanjo fitahiana izay misy ny fobe toerany etsy Akorondrano ny fampifaliana ny ankizy rehefa ankatoko ny fetin'ny Krismasy toy izao. Androany dia teny mahatony soavim-bahoaka no nizarana hafaliana ho an'ny ankizy 5,telopolo izay sahan'ny akanjo. Fitahiana dia centre d'accueil, d'éducation et de soutien alimentaire pour les enfants de rue et orphelins malgaches. Dia isan'andro dia fohy be an'ny centre fitahiana moa dia Akorondrano ambadiky ny commandison misy anazy. Dia ny ankizy tontolon'ny andro ny ankizy dia ao amin'ny centre avokoa. Miditra mianatra zareo amin'ny valo, ohatra ny ankizy rehetrarehetra mianatra satria misy classe maternelle ka hatramin'ny classe de 3e. Dia miditra mianatra zareo amin'ny valo dia miravana amin'ny 12 dia ny centre manome sakafo an'izy ireo atoandro. Dia misakafo atoandro amin'ny centre izy dia miditra indray izy amin'ny mianatra dia miravana nefatra. Dia mirivo izy ireo modany amin'ny famille na ny amin'ny famille d'accueil ho an'ireo izay sy manana fianakaviana. Ankizy 2 taona hatramin'ny 12 taona moa no karakarain'ny akanjo fitahiana. Ankizy avy ao amin'ny fokontany Akorondrano sy ny manodidina toy ny Analamahitsy, Andravoahangy, Ambohimanana sy ny hafa koa. Tamin'ny taona 2004 no nitsanganan'ny akanjo ary miisa 12 ireo mpanabe sy mpikarakara ny ankizy amin'izao fotoana izao.